kolikoly IPC 2024 enina amby 20 amby zato ny noty azon'ny Madagasikara tsy misy fivoarana mihitsy hoy ny Transparency International. Idoboka aponja rotaona atranomaizana sazy miatra i Maherlanto manandafy ivoaka ny 7 febroary ho avy zao kosa ny didim-pitsarana ho an'ny Clémence Ranirino. Rano miandrona ilan'ny vato miala maina hatramin'ny mpamonjy vonina hoy ireo mponina. Talata faraka amin'ny 30 ny volana janoary taona 2024 manoatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS amin'ny ity ariva ity tonga soa indrainao talata ny fotoanany fampalalam-bavao koa dia manasana ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ny lafin'ny fanatanjahantena avy hatrany ora vitsy dia hiatrika ny lalao manasan-dalana hifandrainany amin'ny Senegal ny baren'ny Madagasikara efa samy tsindrin-doana ny mpity kitra malagasy ary manana fanantenana fa hibata fandresena ny baren'ny Madagasikara. Raha ho an'ny mpamakafaka baolina kitra dia tokony tsy hiova amin'ny paikady efa nazahoana fandresena hatramin'izay ny barea saingy dia ny mpanazatra ihany no tompo-teny farany amin'ny izany. Fanetadiny ny Javandrema efa sy tahirinena. Efa samy somebisebiny amin'ny lalao tanterahin'ny barian'i Madagasikara androany alina avokoa ny mpity kitra malagasy. Anio amin'ny 10 alina ny lalao tanterahina amin'ny kianjan'ny Nelson Mandela any Baraki Algeria. Mahavelo mpanantenana ny lalao nasehon'ny baria hatramin'izay ho ny mpity kitra ka tsy misy atahorana ny batana fandresena. Maresy tsika maresy 0-0 tsika zany hoe mahita penoray zany tsika penoray zany maharo azy. Raha alo zany tena mamay indrindra aloha fa vo afaka eo tsika dia afaka foana ny amin'ny finale mafimafy le Senegal nefa tena brital izy dia eo amin'izay zany azahoantsika peno tsika matoko zoentsika malagasy ko alefa barea. Za aloha zany dia maka barea foana nany ekipako iny dia iny toanako foana manome 3-0 Sy ohatra mitovy an'le teo ihany 3-3 io na 3-0 farany. Ka efa anao tamintsika Senegal ka reny ekipanay reny koa atokisako reny zaza mivoatra le lalaina ary an'ireny avy any amin'ny Antorafotsy manko reny matoky an'ireny ka manaiky an'lisy le afa-tsy mainty lasy io Azo atao tsara ny mibata fandresena manoloana ny Senegal ho ny mpamakafaka baolina kitra. Efa hita taratra ny traikefa sy ny fahavononan'ireo mpilalao malagasy hiatrika izany lalao izany ary porofon'izany ny fandresena intelo ny sesy azon'ny barian'i Madagasikara nandritra ity fifaninanana ity na dia anisan'ireo ekipa mafimafy any aza i Senegal. Tsy tokony hiova amin'ny paikady efa nibatana fandresena hatramin'izay araka izany ny barea saingy ny mpanazatra ihany no tompo-teny farany amin'izany ary mahita mivantana ny tena paikady mba hatongavana any amin'ny lalao famaranana indray. Io moa zany efa hoe stratégian'ny entraîneur io fa ma hoe mpamakafaka amin'ny baolina kitra na tsy tokony hiova amin'iny zany ny composition satria tsy tokony hiova amin'ny ekipa mpandresy satria efa teo zany le cohésion teo le fahaiza miaraka donc mavita zavatra tsaratsara kokoa ny izay satria matsa telo no nataontsika nisy fivoarana foana zany nisy fivoarana foana teo amin'ny stratégie famonom-baolina teo amin'ny fiarovan-tena nahitantsika fivoarana be zay ka tokony ho tazomina amin'ireo zany fa tena hoe reo zany natao hoe équipe de l'année ho an'ny Madagasikara. Atahorana Senegal tena atahorana Senegal anisan'ny hoe mafy indrindra zany amin'ity tranona 2024 ity izy ny tena hoe mafy indrindra fa tsarovo nefa fa ganana ny faharoa tena hoe mafy nefa ny resitsika tamorotsore donc manana chance be da be tsika ny andresana azy mahita fa tsy maresy atsika reo 0 na 0 zany io baolina io ary tena hoe baolina normal ao anatin'ny 90 minutes fa tsy misy prolongation io lalao io. Mbola tsy tapitra akory moa ny fifaninanana dia efa mpilalao telo amin'ny barian'i Madagasikara sahady no efa nahazo fifanarahana fifindratoerana ilalao any ivelany. Anisan'izany Kolona na Irakol. Anisan'ny mpilalao mendrika sy namiratra izy nandritra ny lalao nataony. 10 alina euro na 2.700 tapitrisa ariary no sandan'ny fifindrany any amin'ny klubany Mouloudia Club d'Alger. Ekipa anisan'ny sangany any Afrika izy io. Tsara ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Kolona na Irakol ho ny mpamakafaka baolina kitra. Io mantsy hatramin'ny 2026 Irakol mbola kely taona ihany koa raha teo afaka mivoatra ao amin'ny firenena io zany izy tsy kelikely maka expérience amin'izany hoe match international zany
matetika mantsy ny zao fataon'ireo Europeanina ireo tsy de tonga de maka joueur direct be izy aty Afrika fa mijery izy aty Afrika misy hoe le tena efa sangana zany amin'le ekipa tena hoe ngeza ny tena tonga de alain zareo mivantana fa tsy maintsy makany hoe Moyen-Orient aty amin'ny île kelitsika teo hoe La Réunion, Maurice ny Seychelles any zany aloha mamolavolan'ireo bandy ireo satria ny compétition zany manomboka efa ambonimbony manaraka ny any Europe ka rehefa tena tafiakatrafakatra mitovitovy any amin'ny Europe surtsika ary sûr et certain zany mampandalina sy mpamakafaka baolina kitrana fa tena tsy maintsy ilalao amin'ny Europe ary ekipa goavana rarakolona moa fanontaniana reo teo ary ireo bandy ireo koa tsy maintsy ilalao any Europe daholo raha zao performance ananandry zala zao. Akoatra ny fiaraha-miombo-po sy ny fiombona-tsaina dia tokony tsy ho adino ihany ny fiaraha-miombom-bavaka ho an'ireo ekipantsika ireo hoy ny ray aman-dreny am-panahy tafarisaka taminay androany. Antsika malagasy rehetra anomboka ny baolina tsy hoela mirary soantsika rehetra ary ny faniriana dia mba iombo-po iombona saina isika malagasy baolina no resahana eny ambony terrain resaka fiombonam-bavaka no ilaina fiombonana fo sy saina engane mba asehontsika mitindray maka ity fa malagasy mirahina malagasy afaka manao zavatra tsara ary ny afatra dia izao mianara manao zavatra tsara tahaka ny ataon'ny Barea isika malagasy rehetra niza mianara manao zavatra tsara fa hita fahombiazantsika. Azadiny fa isy ny fitantarana mivantana ity lalaon'ny Barea sy Senegal ity ao amin'ny MBS radio 5.4 FM alefa Barea. Araka izany dia anio amin'ny folora alina oray eto Madagasikara no andehanan'izay lalao ifandranana ny Senegal sy Baren'i Madagasikara izay amafisina hatrany fa hoarainao ary ho tantaraina mivantana ao anatin'ny radio MBS raisinao amin'ny maridrefy 5.4 FM izay lalao manandanja ho antsika malagasy izay koa dia asaiko ianao anaraka izany. Lafim-baovao afantanteraka alarana 20 amin'ny firenena 20 amzato no misy any Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly. Mbola lavitra ny ezaka ho an'ny Madagasikara makasika ny ady amin'ny kolikoly no izany. Maro lafy ny fanatsarana tokony atao raha te hivoatra ao anatin'izany kaiorana amin'ny noti 40 amin'ny zato tamin'ny indice de perception de la corruption na ny maridrefy tarafana ny kolikoly taona 2020 atare marika tsy nisy fivoarana mita tamin'ny tondasa izany. Angom-baovao nataony Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Nazovana ny fanodikodiana mbola mpanjakana fa narareo tampahefana amin'ny endriny maro amin'ny sehatra maro lafy nandritra ny taona 2020. Trangy izay manara-tsendrika ny Madagasikara makasika ny ady amin'ny kolikoly. Nateo aza ny lokaloka nataony mpitondra fanjakana fa hanaova indohan-draharaha ny ady amin'ny kolikoly. Nateo aza ny fijoroan'ireo sampan-draharaha na vovonana maro natsangana hiady amin'ity fanetribe ny firenena ity. Mbola mandrika izany lavitra ny ezaka ho an'ny Madagasikara ary tsy misy fivoarana mihitsy. Ambany ny teti-bola natokana ho an'ireo sampan-draharaha misana ny ady amin'ny kolikoly ao anaty kitapo-mbola mpanjakana. Tsy misy afa-tsy aotra faingo 20 isanjato ny teti-bola manginy ny tsy fisiny ny fitaovana afahan'izy ireo manao ny asa. Mampisatra ny ady amin'ny kolikoly ihany koa ny fisiny tsy maty manota sy ny fiarovana azy ireo amin'ny raraha maloto eto amin'ny firenena toy ny raraha volamena sy ny fanondranana antsokisoky ny harem-pirenena. Firenena voalohany nanasony ny fifanarahan'ny raisam-pirenena ny Convention des Nations Unies miady amin'ny kolikoly tamin'ny taona 2020 i Madagasikara kanefa tsy miatra hatramin'izao. Ady amin'ny kolikoly dia anisan'ny atao vaindon-draharaha eto amin'ny firenena dia maninona tsy atao vaindon-draharaha koa izy zany ao anatin'le famatsiam-bola amin'izay le hoe zava-dehibe tsy maintsy atao priorité azy zay zany anankiray tsy fahampino ety manana anatin'izay le antony mahatonga antsika tsy mivoatra anatin'ny ady amin'ny kolikoly dia mbola misy foana ireo lay tsy maty manota eto amintsika zany indrindra moa ireo olona zany rehefa manana toerana samihafa ao anatin'ny rafitra politika dia misy koa ny fiarovana ara-politika
dia reny olona ireny na tratra raha manao kolikoly na ny zavatra mifandraika aminy tamin'ny taona 2024 moa dia nyresaka fanodikodonam-bolam-panjakana ny tena be dia be niaraka tamin'ireny trafika isan-karazany ireny na volamena io na azo koa sy ny sisa dia rehefa reny olona ireny zany ny tratra dia na le staritina ela be mihitsy le fitaom-pitsarana dia farany adiny tsy hita fotsiny any le sy tsisy mahafantatra hoe inona keny nefa ran'le zavatra ohatran'izao dia any dia tsy hita dia izay le tsy na tena tsy tafakatra koa amin'ny voan'ny fitsarana le raharaha zany dia io le tsy maty manoto io zany io immunité parlementaire io no anisany mampisy an'le izy dia ny fahatelo ny anton'ny fahatelo lehibe hitanay dia hoe tsy ampy ny fanatanterahantsikA eto Madagasikara ny ireo engagement tokony omentsika sy ny raisitsika koa zany ao anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly. Nampiaka-peo ny Transparency International Initiative Madagascar androany mitaky ny fanavaozana sy fikitiana ny lalam-pifidianana notsindrin'izy ireo mazava amin'izany ny famerana sy ny fangarara ny fampiasam-bola n'ireo mpilatsaka hovidiana. Izay zavatra izay roa izay tsy maintsy ao anatin'ny fanavaozana ny lalàna anisan'izany ny lalàna 2018-008 ny atao le izy hatramin'izay mantsy ny zavatra nisy dia hoe tsy kitihana mihitsy ireo lalàn'ireo fa tatato indray tsika maray zavatra fa hoe mety kitihana ihany io lalàna io mikasika an'ilay votin'ny diaspora tadio fa mba ahafahan'ny olona any amin'ny diaspora mifidy dia tsy maintsy reny lalàna ireny aloha ny ovaina rehefa inona zany ny afaka ovaina ny lalàna fa rehefa inona ny tsy azo ovaina mihitsy le izy ka raha nova lalàna ve tsika tsy alao ampidirinao koa ireo fepetra entina edivana amin'ny kolikoly ara-politika ireo. Tsy fotoana ny fanenjehana ireo olona mahasamy teny intsony izao ho ny fanazavana mitaky fandraisana andraikitry ny rehetra ny fampivoarana ny ady amin'ny kolikoly ka io no mila amafisiny. Satria izay ny anjadin'le izy dia izay no izy fa zavatra efa hita hatramin'izay ange zany fanenjehana ny olona izay misintona lakilosy efa ela nisy an'izany natao amin'ny sehatry ny tontolo iainana na amin'ny sehatry ny marché public tsenam-barom-panjakana be dia be nge nefa olona ny anjadin'ny zavatra amboletra ohatran'ireny dia izay le izy hoe hatraiza zany no tokony ekena tsy efa fotoana koa ve zao efa amin'izao 2024 zao hoe mba hivoatra amin'izay tsika eto Madagasikara hoe misy fomba fiasa hafa nge afaka apetraka izay foana ny averimberinay hoe izay manolo tanana foana sy manolo kevitra indrindrindrindra manoro lalana mihitsy izay hoe raha te hivoatra tsika amin'ity ady amin'ny kolikoly ity zao ny zavatra tokony atao rehetrarehetra fa izay tsy afaka manery aloha hoe taterao na ataovy tokoa satria izay tsy eo amin'ny rafi-pitondrana sady tsy teo eo koa. Larana 700 amin'ny firenena 20 i Madagasikara manana naoty 420 amin'ny 100 izany hoe 2.4 raha ny tatitra momba ny IPC na ny marge fitarafana ny kolikoly 2024. Tsy karitra tao anatin'izany fa tsy nisy fivoarana mihitsy ny ady amin'ny kolikoly teto Madagasikara satria tsy niova tamin'ny naoty azontsika tamin'ny taona 2024. Tsy mijery sy atrasa misy kolikoly ny IPC saingy raha ny fanadihadiana tamin'ny taona 2022 ny fitsarana ny sihatry ny fananantany ary ny fahasalamana no tena hitrangana kolikoly be indrindra. Izany mihitsy afa fanitsakitsahana ny lalam-panorenana no sady fisehoana fa afaka manao izay tiany atao ny mpitondra ankehitriny raha jerena ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe nambaran'ny solombavamboaka avy amin'ny Antokotima androany voarafitra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana ho amin'ity taona 2024 ity izay nolaniny ny parlementaire tota ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena afa-tsikabary amina fitsidiam-paritra no hoy ny fanazavana no anovana izay votoatiny izay. Germain Menjanary sy Andrira Kotomalala. Voafaritra mazava ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 izay nolaniny ny solombavambahoaka sy ny loholony ny vola laniny isaky ny ministera mifanaraka amin'ny tetikasa ho atao mifandraika amin'izany fanambanina ireo parlementaire sy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izay nangatony teti-bola ho an'ny taona 2024 ity ny fikasana amadika izay efa nolaniny ho ifantohana amin'ny lafiny ara-sosialy hoy ny député avy amin'ny Antokotima androany. Apetrakitsika tsara no hoe nandalo parlementa anankiroa ny lalàna ny feno teti-bola
ary efa nakatoavo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana. Zany no midika fa manandanja lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny resaka fampiarana ny lalàna velona na ny exécution an'iny budget iny zany ka ho manokana dia hoe raha andalina anivon'ny fivoriany ny anteny maera-pirenena mahakasika an'izay dia andeha ny ady hevitra ary tena isy ny fanazavana ara teknika samihafa mba tsy ohatran'izay zany ny fomba hitantanana ny firenena isy fiovana fanapahan-kevitra isaky ny isam-bolana tsika dia everina fa mampikorotan-javatra marobe reny satria tsy ny eo anivo ministeran'ny asa vaventy ihany no misy fiantraikany fa ny amin'ny lafim-pitantanana ny raha-pirenena mihitsy satria miankina be deabe amin'ny lalàna amin'ny fiaintetebola no ahafahana zany mandrindra ny firenena ao anatin'ny taona iray. Mazava ny sary misy ankehitriny isaky ny tonga eo amin'ny fitondrana izy ireo dia latsaka ankady ny fiainam-bahoaka. Enina volana sisa no ananany hitondrana any Madagasikara ka tsy hisy fahagagana antenaina. Amiko manokana dia tsisy zavatra azo antenaina amin'ny fitondram-panjakana intsony indrindra ao anivon'ny gouvernement ary zay nefa nametrahany ny solombavambahoaka ny antsoina hoe motion de censure. Efa tsisy zavatra hitondra fivoarana ho an'ny firenena intsony ao anatin'ny volana vitsivitsy zay fotoana ataperany mandahan'ny filoham-pirenena fa aleo sika malagasy hifantoka manoloana ny hoe andao hirisona ny dinika nasionaly mba ahafahantsika mametraka lalao madio mahakasika ny fifidianana dia hirosa ny fifidianana tsika ametrahantsika ny filoha zay kenin'ny vahoaka malagasy. Zary atao andrakandrana ny fomba hitantanana ny fiainam-pirenena. I masom-bahoaka no mitony tena ho ambony lalàna ary afaka manao zay tiana atao eto amin'ny firenena. Sy fotoana raha kely no teo amin'ny fitondrana tsy nijerena sosialim-bahoaka izay adikan'ireo mpanao politika fa famitana ny vahoaka malagasy mba akana 5 taona manaraka indray ka mba hitandremany malagasy mba tsy ho voafitaka intsony. Araka ny naratsika tao anatin'ny alohateny vaovao teo fa dia fantatra Androany Ariva faharoa hasazy an-dranomaizina hasazy miatra ary lamandy enina tapitrisa enetsy ariary io no didy navoaka ny fitsarana mahakasika ny raharaha Maherylanto Manandafy na i Malama Androany. Afaka noho ny fisalasalana kosa i Blancard na ilay teratany vahiny izay nitory azy. Ho an'ny Ramatoa Clémence Rarinirina kosa dia ny 7 febroary ho avy izao no ivoaka ny didim-pitsarana momba ny raharaha nitoriany fanjakana azy. Fanadihadiana nataon'ny Zavandriamahefa sy Tahirinena. Nivoaka androany ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha Maherylanto Manandafy sy ilay teratany vahiny nitory azy ho nanao hafanalambaraka i masom-bahoaka na diffamation publique. Afaka noho ny fisalasalana ity teratany vahiny ity raha toka 12 volana miampy 2 taona tranomaizina ary lamandy 9 ariary kosa no sazy nomeny ny fitsarana any Maherylanto Manandafy. Nampita hafatra ho an'ny vahoaka malagasy hafa indrindra ho an'ny mpitondra fanjakana teto ny vady ny Maherylanto Manandafy. Tiako isariana saitsika malagasy vahoaka malagasy eto zany dia efa mitodika tanteraka amin'ny vahoaka malagasy. Jerevo ambony jerevo ambanitra vahoaka. Raro ny ve zao zavatra iainantsika izao. Maninona rehefa niteratany vahiny no mitory sady tsy alefa MD. Notoriana tsy alefa MD. Afaka majuju no fisalasalana tsy haiko majuju. Fa maninona zavatra ohatr' zany 18 mois ferme amena an'ilay olona dia 2 ans ferme amena an'ilay olona. Zao fitondrana zao zay eto dia miantefa amin'ny fitondrana malagasy fa efa nareo io mandalo io fa ny alahelonay vahoaka sy ny atezeranay aminareo eto tsika ifankahita eto ary aza misy miala eto nareo eto mialatsiny fa tsy manana fahaleovan-tena ny fitsarana amin'ity raharaha ity. Tsy rarany zao zavatra ataonareo izao. Mibaribary ny fitanilana amin'ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara ho ihany Doris Rakoto Samuel vadiny Maherylanto Manandafy. Ijoro hatramin'ny farany ary tsy lavolefona amin'ny tolona efa natomboka hatramin'izay aho ononambarany. Ankoatran'ny afera Maherylanto Manandafy raha antsika mahita ny zavatra misy eto amin'ny firenena aiza daholo ireny mpanondra ny raharaham-pirenena malagasy ireny tsy samborinareo aiza daholo ny ministra zay tao anatin'izao fitondrana izao nanjavona volamena tao anaty kofra zany aza tsy voafehanareo ka hoana ny fehezanareo an'ny malagasy fiaina malagasy ray manontolo olona tsy namono olona tsy nangalatra tsy nanao ininona gatranareo 12 volana tranomaizina miampy 2 taona tranomaizina miampy lamonde 600 000 ariary za dia mijoro Doris Rakoto Samuel maro ireo victime amin'izao fitondrana izao maro ireo gadra tsy ara-drarina gatrainareo tsy ara-drarina za raha mbola haiko ny haiko tsy anaiky an'izany mandrakizay tsy anaiky an'izany mandrakizay
Akoatra ny raharaha-mahery lantomanandafy haniakatra fitsaran'androany tena nosy ihany koa i Clémence Rarnirina. Ilay raharaha nisamborana azy teny Akorondrano ho nitarik'olona nidina andalam-betsy nahazahoana lalana sy ny fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena na ny atteinte à sûreté de l'État no ny ampangana azy. Nilaza ny mpisolo vavazy androany fa mitanila tanteraka ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara ary natao an'ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana ihany ny fitsarana sy ny fonja eto amintsika. Magaga nefa dia zao izay olona heveriny ataontsika hoe olom-bitsy fa manelingelina ny tombotsoany dia samborina sentina ty amin'ny fitsarana ohatr'izao rehefa mitady an'io hevitra. Mahatonga amin'ny teny an'izany dia zao iny Ramatoa Rarnirina Clémence iny hitandrana zavatra nitranga nefa dia isaky ny mandefa vata fahitalavitra dia mahita hoe nisy fihetsiketsehana tary, nisy fihetsiketsehana tary. Mino fa tsy nahazoana lalana ireny zavatra ireny na ny zavatra voaingana hitantsika tao amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera ara za tsy mino hoe nahazoana lalana ireny fa mifantanina mipetraka hoe rehefa iza ny samborina dia rehefa iza ny tsy samborina mipetraka ve zany sa tsy mipetraka ilay fanjakana tandalana. Manao izay tiany ataony ny fanjakana manapatra ny fahefany ary manao ny fomba rehetra hanampenambava ny vavan'ireo izay mahasamy laza sy manatsikafona ny marina eto amin'ny firenena ho ihany ny mpisolo vava ny Ramatoa Clémence Rarnirina. Zavatra misy amin'izao fotoana izao ary voalaza moa izy teo tao anatin'ny audience fitsarana teo dia hoe izay tian'ny fitondrana malagasy no atao ary ny fitondrana malagasy dia afaka mitory izay tiany afaka ihany koa tsy mitory izay tiany. Izany hoe lasa mampalahelo zany zavatra misy eto amintsika satria lasa misy an'le alako bika tsy tiako tare tsongatsongaina le izy hoe rehefa tia manao zavatra dia enjehana foana vao miseho tele kely dia ninina tenenina dia enjehana foana asa hoe manohitohana ve an'le zavatra ataon'ny fitondrana le izy na hoe asa hoe atahorany zareo hoe diso ilaza amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra miafinafina tiana fenina eto amin'ny firenena dia etsy ankilany misy olona na dia efa hita zao ary fa mandika lalàna dia tsy atao ininina mihitsy fa intouchable dia jerena fotsiny ihany. Ivoaka ny 7 febroary ho avy izao moa ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha anenjehana any Clémence Rarnirina ity. Nivoaka tamin'ny fanginany akoho ny fianakaviana iray tamin'ireo tovolahy voatazona aponja no ny raharaha Berid Zaravery-Manantsoa tamin'ity androany ity. Tokony nivoaka ny fonja tamin'ny 9 Janoary lasa teo hoy nambaran'ny fianakaviana izy ireo ireto no tanana aponja ireto raha ny fanazavana saingy misy ny tsindry ambadika tsy afana manantanteraka izany hoy izy ireo raha niresaka tamin'ny Zavandriamahefa sy Tahirinena. Mbola voatazona ny aponja treto ireo tovolahy miisa 4 apiray fikambanana amin'ny Berid Zaravery-Manantsoa no samborin'ny mpitandro filaminana teny Ambohipo ny 13 Jolay 2024. Ny takiny amoahana aponja ny Berid Zaravery-Manantsoa izy ireo tamin'izany ary 4 volana tranomaizina no sazo nomeny ny fitsarana azy ireo. Androany tonga nitondra ny fitarainany tamin'ny mpanao gazety ny fianakavian'ny iray tamin'ireo voafonja ireo. Voalaza tamin'izany fa tokony nivoaka ny fonja ny 9 Janoary lasa teo ny fianakavian'izy ireo raha ny tokony ho izy saingy tsy tanteraka izany noho ny antony tsy mazava loatra. Mampalahelo anay zany tompoko dia noho ny hoe niavanay izay any aponja tokony nivoaka tamin'ny 16 janvier satria izay nanontany izay tamin'ny nahazo fanenasa azy 7 volana izy tamin'ny 2021 dia nahazo remise enim-bolana izy 2022 dia avy eo ny totaliana izany le tokony voany amin'ny fonja satria 44 mois ny saziny dia noho ny avy eo nandeha tany amin'ny fonja izay 16 janvier tokony voaka izy tompoka dia tsy navoaka an'zareo fa hoe noho ny raharaha miaraka amin'Andriamatoa rôlisation dia tsy mivoaka daholo na iza niaraka taminazy dia zay tompoko no mba mangataka ny fijeren'ny mpitondra fanjakana ny zavatra io zay tompoko satria tena mijaly ny fianakaviana manatra sakafo anazy ihany.
manay mafy ny fisin'ny tsindry ambadika manoloana ity raharaha ity moa ny fianakaviana raha ny fanazavana trany. Ohatra izay mihitsy ny fahalalana an'ilay izy satria ny teniny tao amin'ny fonja hoe baiko ny anay ozy izy fa aza mametsiny satria za tena nitomany mihitsiny dia hoe baiko ny anay ozy izy fa aza mametsiny anay madama fa manimba ny asanay io raha ohatra izay ka mandika an'izay. Tena tsindry politika ny zava-misy ho kosa Irina Rakotonirina, sekretera jeneraly ny fikambanana Solima misy any Berija. Aminay manokana zany dia tsindry ara-politika mihitsy misy, tena ara-politika direct, zay zany zavatra hitanay. Reo bandikely ireo tsy nangalatra, tsy namono olona, tsy nanodikody volam-panjakana, nefa nogadraina 44 mois. Izaro le Mercia zany tondromolotra tonga dia migadra, tsisy resaka. I Berija indray resaka Facebook tsy dia hitako izay fahadisoana be nataondry zareo nefa nogadraina 44 mois. Eto izay dia mangataka ny mpitondra fanjakana mba hijeremy manokana ireo toe-java-misy momba ny reo gadra politika moa io tsisy ny fanjakana moa miteny hoe tsisy gadra politika, tena gadra politika ireo aminay. Ratsaivina efa nilaza ihany koa ny mpisolo-vava Ndroly Merciany Hernando lasa teo fa tokony efa vitany 12 janoary lasa teo ny saziny ity ministra teo aloha ity, saingy mbola voatazona ny amponja aloha hatreto. Efa nanambara toy izany ihany koa ny renin'ny Berija Ravelomanantsoa, saingy mbola tsy nisiako ny aloha hatramin'ny androany. Ny tsapa tediavy ny fanjakana letika hatramin'ny farany ary tsy ho afabela mihitsy ireo gadra politika ireo. Andrasana ny Tondrara. Mbola nifantoka tamin'ny fitantanana ny raharam-pirenena hatrany ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity teo ny firesana ny fitsapahana andraikitra ataony filoham-pirenena sy ny tsy fahavitany ny adidy napetraka azy eo amin'ny fitondrana. Noresahana tao anatin'ny fandarana ihany koa ny fahoriana iainan'ireo tantsaha niara-ny fanotofana tanimbary anamboarana ilay arabe mikodana. Mamitana amintsika ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity Imialy Raronombana sy Toky Ramarola. Mibaribary tanteraka ny tsy fifankahazona eo amin'ny filoham-pirenena sy ny mpiaradia aminy amin'izao fotoana izao. Porofo iray mitohaka ny tenda izay efa tsy mahagaga intsony fitsapahana andraikitra ataony ity filoha ity tamin'ny alalan'ny kabarany fa nomebaiky mivantana andreo. Président république tsy micommande ministre fa ngiahy prime ministre no manarakaraka azy ary ngiahy prime ministre no tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana ny toromarika omeny ny filohan'ny république fa tsy ministre direct. Dikan'izany zany amiko dia ohatran'ny efa misy zavatra hafahafa eo amin'ny filoham-panatanteraka anankiroa. Manarak'izay dia eo lay mipetraka zany hoe régime quasi centralisé zay mihitsy ty fa resaka dala fotsiny no hoe tena mipetraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy amin'ity régime ty. Tiako tenenina amin'izay dia manapa-kevitra izy rery manapa-kevitra taitaibobinao dia manapa-kevitra hoe tena ingidaolo reo misy reo manomboka zao zany zavatra zany araky ny teninao tao zany zavatra zany hoe tokony tapahana ao amin'ny conseil du ministre ary ny zavatra tenenindreo tamin'ny conseil du ministre zay teneninao teo faniry de hoe amboarina daholo lalana zao sy ny rehetrarehetra tamin'io conseil io. Nefa ty larobiny nanaovana an'izany ny conseil zany dia sabotsy dia efa zavatra hafa no tenenina, zavatra hafa mivoizina ka zany midika hoe le rangahy zany dia tony le olona tsy azo tsoroana hevitra tony fa azy heviny ihany ny heviny ary mametraka fanontaniana ihany hoe mba olona mitovy manahoana loatra ny olona miaraka aminy ao no manaiky an'izany zany hoe rehefa tena jerena zany le olona miaraka aminy ao de tsy mifanalavidavitra amin'ny ihany amin'ny resaka fitantanana ny raharaham-panjakana.
Porofony tsy firarahina mivoaka malagasy ihany koa ny tsy fisian'ny fidinana ifotony nataon'ny filoha sy ireo peradia misy tany amin'ireo faritra ny Tora-Dakaitra vokatra ny fandalovan'ilay rivo-doza Genezo araka ny nambarany ity solomavambahoaka ity hatrany miady rery ny vahoaka ary tahaka ny tany tsy misy fanjakana eto Madagasikara. Tena mamparero a dia tsy nahita ny filoha an'ny repoblika na ny prime ministre ka nijery tamin'ireo faritra 17 izay niaran-dozareo a nisy ny maty, nisy ny tsy hita, nisy nafindra fonenana, valo alina nisy antrabona, tsy nisy mba tonga ka nijery sy nampahery an'ireny fianakaviana malagasy niaran-doza reny. De mipetraka ihany ny fanontaniana ho hoe misy mpitondra fanjakana ve amin'ity fireneny ity, kanefa de malaza hoe social andeha atao hoe inona fijerena akaiky ny vahoaka andeha atao hoe kanefa zavatra hita pirofo mitoaka amin'ny tenda fa tsy le fihavanana malagasy efa tsotrony ary tsy mipetraka zany hoe tena fijerena akaiky malagasy zany fa kajikajy politika no atao amin'ny resaka social dia zavatra nitrangana hazo an'reto trabona reto tamin'ny fandalovan'ny cyclone Genezo zany. Ny resaka mikasika ny autoroute na ny arabe mikodana manomboka eo Ambolo commune Talatany Volonondry mandalo amin'ny commune Ambohitrolo Mahitsy ihany koa ny fandarana tamin'ity androany ity. Nambarany solo tena andro-ponina avy any an-toerana fa fahoriana no ianan'ireo tantsaha niara-ny fanotofana tanimbary anaovana io arabe mikodana io amin'izao fotoana izao. Ny fananana potika kanefa ny volana mpanantenana azy ireo mbola tsy hita hatramin'izao. Ny zavatra misy zao amin'izao tsy naray volana tantsaha efa nitambary totofana vary efa maintso ray fiteraka amin'izao raha ny tokony izy nefa de totofana fotsiny tsy amin'ny antony ny vola hatramin'izao mbola tsy voarain'ireo tantsaha ireo. Tena mampalahelo ireo tantsaha ireo, tsy ireo lalana totofana tambary totofana ihany fa misy ihany koa ireo tambary izay manodidina ny autoroute izay tototry ny latsanga raha mipotaka ny any ambony tototry ny rano satria le lalana izay nitotofana de tsisy bizy lalan-drano manapaka fa dia hoentin'ny rano le lalana nitotofana iny de tototra daholo ny tambary manodidina. Tsy ireo tantsaha voakasika ny hoe fantorana autoroute ihany no tena mijaly fa ireo tambary manodidina n'le autoroute ihany koa dia potika amin'ny vary tsy afaka mikarakara ny tambary ny tantsaha satria dia potika tanteraka noho ny fanamboarana ny autoroute. Ny fipetrana zany de hoe asiana autoroute mandalo aty amin'ny commune anareo ary misy tombontsoa ho an'ny commune, zay ny resahana taminay tantsaha. Ny zavatra misy anefa ny ndraisina ny anarana hoe omena vola sandan'le tambary nototofana sy tamboly nototofana. Hatramin'izao nefa ny mbola tsy nisy volana ariary voarain'ireo tantsaha ireo. Tafiakatra 30 nisan'ireo namony ainy izay vokatry ny fandalovana rivo-doza Genezo raika amby 20 kosa ireo tsy tapoboka hatramin'ity androany ity. Misy 10 sy 16 izay avy amina tokantrano misy 20 sy 17 kosa ireo trabona. Olona tafiakatra hatrany amin'ny 5 sy 23 alina ary ana tokantrano 70 sy 9 kosa anona findratoerana vozimaika. Tafiakatra 7,397 ireo toeram-pihinana dobo-drano ary 70 sy 10 kosa ireo rava-tanteraka. 7 indray nisan'ireo toeram-pianarana dobo-drano ary 9 ireo trano rava-tanteraka. 8 ireo toeram-pitsaboana rava-tanteraka ary 10 ireo toeram-pitsaboana simba amin'ny ampandry na dobo-drano izay ahitana CSP1, CSP2 ary CHRD. Mariana fa misy 20 ireo faritra voakasika ny fandalovan'ny rivo-doza Genezo. Faritra 7 amin'ireo no ahitana toerana fandraisana ireo trabona vonjimaika izay misy 20 amin'ireo toerana ireo kosa no tsy misy trabona intsony hatramin'ity androany ity.
Aton'izay vaovao izay hatrany tsy afaka hatsahatra ny asa fanao sy ny fitadiavana isan'andro na dia nisy aza ny voinana azo noho ny fiakaran'ny rano ireo trabona etsy amin'ny commune Ampita-Tafika. Tsy maintsy arahana kosa nefa ny fepetra izay napetraky ny tompo-toerana na dia eo aza ny fahasaranana teraka izay fitadiavana sy ny voina izay. Angom-baovao nataon'ny Gérard Mamenjanary sy Andry Rakotomalala. 30 ireo traboina eto amin'ny commune Ampita-Tafika raha vao nanomboka ny fiakaran'ny sisony sy ny rano eny amin'ireo faritra iva eto an-toerana. 12 izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny fiangonan'i Jesoa Kristy olo-masiny andro farany no nametrahana azy ireo rehefa tsy nanaiky andray traboina ireo tompon'andraikitry ny CEG sy ny EPP. No mafisiny be ny tanàna ao an-toerana ny tokony anarahany ireo traboina ny fepetra apetraky ny fiangonana. Voalaza fa tsy tokony andraisana ny traboina mihitsiny na ny ianareo lafindra toerana ny sekoly manjakana dia lasa somary mifandiso mihitsiny any be ny tanàna sy zareo tompon'andraikitra no hoe fangamo le olona nafindra toerana tsy malagasy, fangamo le mpitondra eto amin'ny firenena tsy malagasy, ngamo ve le minisitra ny vorona napaka an'izany fanapahan-kevitra zany tsy malagasy. Fa so dia heveriny zareo fa afrikanina reto nafindra toerana reto dia lasa olana hafa mihitsy la izy satria satona rehefa misy ny trabona dia manana CEG malalaka tsika andraisana azy dia vokatr'izay dia voatery nisy ny fifandosoana ary tsy nanaiky moa ny commune raha tsy napetraka teny amin'ny CEG ny apahana napetraka tao amin'ny commune zany. Zay dia ataoko hoe rehefa manao zavatra mila miomana tsy misy tantiny velatra alohan'ny fotoana fevety an-dalana vao mivelatra ny tanty ary nampiasana tselika ihany izy omaly raha mifahalalako azy satria omaly natao ny fitsidiana dia avy nitsidika tanty dia nahazonodinareo ny apahany aminareo. Tanàna avisy havanana ka izay didy maharary hoy kosa ny solom-bavambahoaka Alain Ratsimazavy. Tsy afaka ny itazapotsy ny fahoriana mahazo ny samy malagasy ka nitondra izay voatsirambony tanana ho sakafo ny ireo traboina ireto. Fantatra ny fahasairanana amin'izao fotoana izao ary maro amintsika no ny asa androany no inanana androany noho ny rotsakorana tanterantsika nefa dia maro amintsika ny tsy afaka nanatanteraka ny asa andavanandro. Noho izany indrindra dia afaliana ho anay ireo no fampizara aminareo ny ekipa ray manontolo amin'ny tiko Madagasikara ato anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano izay isiloko tena eto ny mitondra ny teny ary ireo ihany koa ny solotena amin'izay ekipa izay no manombotra antsika ireo vary ireo. Samy mahandro ny sakafo ny ireo traboiny tsy nisy diso anjara ny isa-tokantrano nandritra ny fizarana. Arak'izany dia isan'ireo commune voamafy tamin'ny fandalovany rivo-doza Chene zone commune Ampita-Tafika ny fiakaran'ireny rano sisony ny lozany atra teny an-toerana ny zany zava-misy sy nitondra izay voatsirambony tanana teny an-toerana ny solom-bavambahoaka lanta aminarany antokotiko Madagasikara ao anatin'ny distrika Atsimondrano. Gérard Mamenjanary, Andry Rakotomalala. Traboina misy 12 no voatery miara-monina eto amin'ny fiangonan'i Jesoa Kristy olo-masiny andro farany Ampita-Tafika amin'izao fotoana izao. Voatery ny alan'ny trano fondrenany vokatry ny fiakarany renirano sisony noho ny rotsakorana nateraky ny rivo-doza Seneso. Mbola manohy ny fitadiavana hatrany ny raim-pianakaviana sy izay matanjaka ny antoandro ka ny zaza amam-behivavy no miandry ny entana isam-pianakaviana raha ny fanazavana. No mafisy ny ireto traboina ireto fa any an-trano no mahandro sakafo izy ireo ary sakafo masaka no aterina ho sakafon'ireo zaza sy ny vehivavy miandry entana eto amin'ity toerana ity. Ny fitadiavana isan'andro zao dia matory général dia mariza mandeha mila ty zany zay amin'ina dia midy amin'ny efatra zay foana e zay ny an-trano ny mahandro dia any mitondra masaka mankaty fa tsy mitambatsy zay any an-trano mihitsy zay mahandro sakafo ny an-tranonay entina masaka ty ny sakafo 3 andro satria zay efa tany CEG dia nafindra nakaty ko hianatra ampianatra hoe lasinainy dia nafindra zay zay any an-trano mahandro sakafo dia aty matory satria mba afaka hidirana ihany ny trano efa tsy maninona efa tsy dia maina fa zany hoe miandry trano maina fotsiny sisany
satria indrindrina mbola mando ny talaza mbola mitera-drano zay le izy ka ohatry fiainana andavanandro ihany samy manany tandry samy manany azy samy manany fanitsy anazy milamina zany satria efa be sy maro dia mba mifanazy zay le izy ho an'ny matanjaka mitady dia miverina izy ny hariva le mbola misy rano be zany ny trano aloha dia mbola mijanojano mety hoanay zany efa mba maimaina kely fa mba mbola maina zany hoe apetraka ny Jesosy mba tena maina aloha lety zany mbola tena misy rano ny trano dia mbola mijanojano aloha zany na ny jiro na ny rano na ny trano milamina fa eo amin'ny ara-tsakafo izay malezolezo satria tsisy sakafo eto ny fitadiavanay aloha tena tapaka satria variana miandry le ankizy ka le trano izao kosa ve le trano vatananay dia anaovana fokotaina hoe sarbo maloto le zava-trolona dia alohany tanàna ihany miafia eny am-pefolomo manokona ny anina ny amin'ny sisisisiny eny dia masaka foana nanomboka ny alahady ariva no nisy ny traboina tonga teto amin'ity fiangonana ity raha ny fanazavana amin'ny mahafiangonana azy dia misy ny fepetra apetraka ho an'ireo traboina manomboka amin'ny eninora maraina no mivoaka amin'ny fitora riva kosa no mihidy ny vavahady mahafiangonana zany misy règle mila ajaina sy ny sisa dia hatreto zay dia mankasitraka an'izy ireo satria nanaiky an'izay fandamina zay izy ireo nanaja n'izay tsakasy andavany manomboka tamin'ny alahady tolakano zareo ny tonga teto dia hatramin'izao misy moa ny maromaro any izy teto fa ny fitadiavana sy ny sisa dia fa nisy lasa nandeha mivoaka nanao fitadiavana amin'ny hatramin'ny fitarena fotoana ny fetrany fotoana zany mba ahafahana ihany koa ny assurer ny sécurité ny olona ato sy ny toerana tsara ny trano mandeha tsara ny jiro milamina ihany koa ny fiarahamonina satria samy mifankahalala ny ankamaroany jiro ireo misy amin'izy ireo no efa miomana hiverina any an-tokantranony amin'izao fa miaina ao anatin'ny rano maloto ny mponina etsilany vatony sopatrana tao anatin'ny andro maromaro izao notroana imbetsaka ny ranobe kanefa tsy misy vahaolana izany neo ihany eo hoy ny fanazavandreo mponina eny manodidina teraka tena toerana ny antsoina hoe taxi sarety toy ny mahazatra isa-taona manampy ny mponina eo amin'ny manodidina amin'ny fivezivezena ny fisiny izany taxi sarety izany ando miaratina Mathieu Prince saika isan-taona rehefa avy vanim-potoana ny fahavaratra miaina tahaka izao ny mponiny ety ilany vato no sopatrany tsy maintsy mirobo-drano maloto hatreny apotipe rehefa hivezivezy andeha hianatra sy hamonjy lasa lalany amin'ny 10 metatra eo ity lalana ity betsaka ny trano manodidina tsy maintsy mirobo-drano nefa voatafiditry ny trano teraka teto ny taxi sarety manampy ny olona amin'ny fifamezivezena misy ny taxi be saingy ireo olona tsy afa-miala no tsy maintsy miampita sarety zato hatramin'ny 200 ny sarany mihoatra izay kosa nefa rehefa misy entana 20 izy ireo no manao ny asa eto ary mahavita mitatotra olona mandroso sy miverina eo amin'ny 20 isan'andro misy mihitsy azy ireo manofa sarety anampinan'ny olona ohatrany hoe misy dalina tsy atsinono le olona amin'ireny azony koa zay ny hitanay andreny any amin'le mandeha ditongotra iny raha ohatra hoe afaka hoe manala ny kapa dia tsy manonona fa raha hoezanina dia tsy maintsy eo frais mandoa ny frais 200 etoka tsetsy tonga ty hoe misy ranobe zay vao mandeha sarety nefa tsy fahazarana ny mandeha sarety ohatr'izao ferotrena makaty raha vao hoe feno rano ohatr'izao dia fa sahirana ferotrena na niraka akizy ara dia efa tsy mety ny akizy dia lasa manatombo ny frais vezivezy ny amin'le bisikileta zao raha vao mandeha ao anatin'le rano miakatra be dia mitsapatsapaka be le ao dia tsy maintsy hoe indraindray le bisikileta tonga dia milatsaka any dia mivoaha le tampoka na ohatra hoe mipiretaka tampoka le zanty dia le entanany keo atahorana amin'le anina menjero ao dia tonga dia lena tsisy tsony dia lasa faty antoka ao anay raha ohatra hoe zao miverina endy meta zany dia mety mandany eo amin'ny 540 ao zany na 3 mandady vao afaka eto na ny fiarabe fiarakely indrindra ny moto sy ny bisikileta misy mihitsy azy ireo miverin-dalana vao mahatazan-davitra ny ranobe tsy afa-miala amin'izany kosa nefa ny mponina tsy maintsy mandeha eto avokoa
misy ihany koa ireo olona mandalo tsy maintsy manomana sarandalana mihoatra kely andehanana sarety. Tsy asanay le izy moa fa zay manana ny asanay manokana fa fanampianay vahoaka eto alamy vato le izy aloha voalohany indrindra tsy mitady karama zay fa zay fon'olona omenanay na ariary zato na misy ihany manolotra fa roanjato dia ao anatin'izay misy tsy manolotra mihitsy hoentanay ihany izy satria raha hipetraka fotsiny eto zay nefa ny olona tsabony nefa zay samy malagasy andresarehetra mangataka fanampiana dia mba manampy zay fa raha ohatra hoe karama tetitetiky ny asa ataona eto zao mahazo zay fa 7,000 5,000 isan'andro nefa zay manofa sarety. Santaona no mihaino izao ny mponina vao mitoy milatsaka ny orana tsy afa-bely ity faritra ity amin'ny fiakaran'ny rano hatrany anaty tanàna rehetra any. Tsikaritra tao anatin'ny andro maromaro teo misy ireo mpiasa manadio ny lakan-drano sy mitroka ny rano amin'ny fitaovana ary fomba saingy nandamoka hatrany. Ny verimainatra amin'ireo mpamonjy voina hoy ny fanazavana. Zareo avary zany manampina ny satria atsiko le magabe dia midina makoa daholo le rano dia zareo avatsy manampina ny mory zareo aveto manataka an'izy mandeha makany dia lasa ohatran'ny hoe fampiady amin'ny zareo eto indray le izy. Tsisy voaniny anay ny dalina zao misy ny olona petraka morona arabe manao faux septique tsy antsina ny faux septique any mibouché le izy mivoaka amin'ny rano io zany hoe zay zany milalao maloto tsisy vahaolana ko pompera miala maina motera efa isodimo zao nyteva ny ala maina tsy mimpamoso salika hoe le fitenenany. Mandavataona tokony efa jerena mialoha ny olana mety mitarika izao toe-javatra izao ny mponina fa tsy rehefa anaty loza vao mikiropaka sy manao izao fihetsiketsehana rehetra izao. Tsy misy fivoahany ny rano io no mila hijerena vahaolana faran'izay aingana raha tsy izany dia miaina tahaka izao foana rehefa fotoam-pahavaratra. Ny rano miakatra, ny fako mivangongo, ny lalana tapitra potika eto amin'ny renivohitry Madagasikara. Tahaka ireny tanàna olo tsy misy pia ireny. Tsy voafehy mihitsy ny fitantanana ka mitarika izao rehetra izao. Lasa enatra ho an'ny mpitazana sisa ilay Antananarivo. Tsy mitsameatra anisan'ireo olona namony eny sy avokatry ny fipohana ny seho atao anatin'ny toeram-pivavahana iray sy tany Pakistan omaly. Araka ny isa vonjomaika nivoaka androany talata dia tsy latsaky ny 320 ireo maty avokatry ity lozany seho ity. Mbola ahina hiakatra nefa izany salany izany. Mialy rarinombana sy toky Ramarola. Nahafaty olona tsy latsaky ny 320 ny fipoahana nisy tao ny moské tao amin'ny foibe misy ireo polisy ao Peshawar any avaratra andrefany Pakistan omaly araka ny salanisa vaovao navokany teo anivon'ny hôpitaly iray any an-toerana androany talata. 50 kosa ireo olona naratra araka ny salanisa nivoaka omaly taoriany ity loza ity. Araka ny loharanom-baovao nandritra ny fotoam-bavaka no nitrangan'ny fipoahana tao amin'ny ity toerana saripady tokony 50 kilometatra miala amin'ny sistan'ny Afghanistan ity. Nirodana vokatry ny zavanseho ny tafo sy ny rindrina ity trano fivavahana ity. Nandray fepetra tamin'ny famonjena ireo olona niaran-doza avy hatrany ireo tompon'andraikitra taorian'ny fipoahana. Ankoatra ireo olon-tsotra, polisy maro ihany koa no namony eny tototra tao ambany ireo tafo sy rindrina nirodana ireo araka ny voalaza ny lehiben'ny polisy ao Peshawar hatrany. Olona 300 ka hatramin'ny 700 matetika no manatrika fotoam-bavaka ao amin'ny moské io. Ahina mbola hitombo bebe kokoa noho izany ny taham-pahafatesana ho hatrany ny fanamafisany. Araka ny loharanom-baovao amin'ny mpitandro ny filaminana hatrany dia atao amin'ny larana faharoa ny vondrona ireo mpivavaka no nisehon'ny fipoahana. Ny fanadihadiana ataon'ireo ekipa mpanala bomba nijery no mety ho nahatonga izany fipoahana izany anefa no mahafantarana bebe kokoa ny mikasika ity tranga ity. Teraka sahotaka amin'ny alalan'ny fikendrena ireo izay manantanteraka ny adidiny amin'ny fiarovana ny Pakistan ireo mpampiororo. Hofanana tsy hijanona eto amin'ny faritany intsony ireo izay miady amin'ny Pakistan. Ho kosa ny nambaran'ny Prime Ministra ny toerana. Teratany Afghan moa Pakistan miaraka amin'ny fianakaviany nandritra ny taona maromaro izay nanomana ny fanafiana tany Afghanistan no ahiny ireo polisy ao ambadika ity fanapohana trano fivavahana ity. Raha tsy ahivona, vao tamin'ny taona 2024 no nisehona fanafiana na hafatesana olona 720 ataon'ny moské chiite tao Peshawar ary izao nisy tranga vaovao hafa izao indray omaly alatsinaindy. No mafisina avy hatrany fiarovana ireo faritra rehetra indrindra fa ireo izay manamorona ny sistany miaraka amin'ny Afghanistan taoriany ity fipoahana ity. Nametrahana tireur d'élite ihany koa tao amin'ireo tranobe sasany sy ao amin'ny fidirana ny tanàna ao Islamabad.
Ny fandarana ahoana marina sy ny fandarana global news izay vetrany sy no arainao aorin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny ronan-tsary indray miseho mitondra lohateny hoe escort girl en classe affaire ny sampana fampahalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatrafarany veloma tompoko.